Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha mbola tsy manambady ianao dia manontany mandrakariva ny olona hoe iza ny miaraka aminao. Rehefa hitan'ny olona indray ianao sy ny sakaizanao dia manontany indray ny olona momba ny fikasanao sy ilay olona miaraka aminao manao hoe hivady izany nareo. Rehefa vita fifamofona indray ianareo roa dia manontany indray ny olona hoe oviana ny mariazy nareo. Rehefa vita indray ny mariazy dia manontany indray ny olona hoe oviana no hiteraka e. Rehefa miteraka indray ianao sy ny vadinao dia manontany indray izy ireo hoe oviana ny zandriny. Raha toy indray ka nisy tsy fifanarahana dia manontany indray ny olona hoe dia hisaraka izany nareo. Rehefa nisaraka tamin'ny vadinao indray ianao dia manontany indray ny olona hoe inona re ny antony e. Ary rehefa nanapa-kevitra ny hamadika pejy indray ianao dia manontany indray ny olona hoe maninona ny toa manapa-kevitra haingana be toy izany. Marina fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra, fa izao na inona ataonao dia misy mandrakariva ny olona izay tsy hitsahatra ny anontany sy hiteny. Kanefa aza vela ho sakana tsy hanaovanao izay zavatra tianao ny fahatahorana mety ho fanontaniana na ny vavan'ny olona. Fiainanao izany ary izay tena tianao sy mahafaly ny fonao atao, satria ny olona dia tsy azo ampanginina. Izay sitrapon'Andriamanitra hatrany kosa atao. Ndeha ary iray feo amin'ny Davida isika ka hanao hoe ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo 1:9. Amen. Tarika Giovanni.
AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Alaloty teny mbola misy agnatonana ny tomponao alaloty teny mbola misy agnatonana ny tomponao fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahantsika ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba ny mpiaino rehetra, antenaina fa hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fanarahana ny fandaharana rehetra eto. Koa dia ankafizo ary e. Mety zao ka tantara no soratan'ny Zoanitra ho velomin'ny Nartina sy Rila. miala volo veribena mety koa zao anse zao avy reraka ny asa tany de mba manjonondray aveo. Angamo de hita fa tiany tonga am'le hoe ny fahafinaretana azo moa vola tsy mivoaka satria mahazo trondro atao loka tsara. Mety zao ka fa ny tena mety atoroko any bena io tanimbary andeha ambolensy vary io raha io ny ompiana trondro oka fotsiny oshitia tsy amboly varindray azy any fa atao toerana fiompiana trondro ny tanimbary de aizandray zay no ahita vary atody taona ary ngatia tsy azo bena mihitsy tsy zany viny voalazay ny moty eo hovaina toeram-piompiana trondro io tanimbary ambolena vary io. Iza ny teny an'izany sady ambolena vary no iompiana trondro ribena zay ny tiako lazaina. Fangamo zany tokoa mety an'izany tokoa ka moa ny tanimbary edry tena mety tokoa moa zany sady mahatsara ny vokabary akatra zany no azona loka vetrany ihany koa. de ono asety
de tokony ho fireo ry zany zao no zanatrondro ampidiriko amin'io tanimbary io raha ohatra ka 50 isa ve ny zanatrondro be loatra sa ampy araky ny eritreritry mo misy isanisaky ny arany zanatrondro arotsakorobe na fa tsy tombatombanana fotsiny oatra zany ay indrindra raha te azo vokatra betsaka se de tsara raha atao ara-teknika daholo ny fikarakarana rehetra fangany ilan'izany fa tsy hoe arotsaka fotsiny ny zanatrondro de miandro ny vokatra de neniko any seribena fa raha tsara karakara ny tanimbary ambolensy vary sady ompiana trondro de ahoana se ty ny vokabary mahazatra azony se amin'io tanimbary be io itombo 5,500 mety ahatratratra any amin'ny 3,000 raha atao ara-teknika amin'ny fiompiana sy ny fambolena zany eo ary ny vokatrondro se ty raha ohatra zao ka karpa no ompinse de mety azo trondro 900 kilao isaky ny hektara ao anatin'ny efa-bolana mondy se se ty marina fi zany atraisy raha toy izany sehatra amin'ny enim-bolana ary zany fiompiana zany de mahatratratra any amin'ny 700 kilao isaky ny hektara zany tena marina ve zany resaky mo zany sa mivazivazy indray mo ohatra za ve de anany any amin'ny bena am'izany iza mahita efa iainana eny zany otry hitako nareo no efa mahazoazo kibo aiza kosy zay no asaiko manentana ny se mba iompitrondro an-tanimbary fa sakafo matsiro no manampy amin'ny fivelomana ihany ko dres raikitra fa iompiako trondro io tanibarina io moa tsara fa zao mba atoro ihany fikarakarana rehetra sady tonga de liara teknika io dresy atoroko any se zany fa mifavonona ny se ny tena zava-dehibe dres vonina se tya sady io tanimbarinareo zao tena mety tsara mihitsy ompiana trondro ka anga misy tsy azo ompiana romoa rehefa iompy de mila tanimbary misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara fa nahoana se ty satria ny tanimbary tsy ampy rano tsy azo anaovana fiompiana trondro mihitsy aiza tokoa moa no iveloman'ny trondro raha tsy ampy rano ny tanimbary ompiana azy ka zay indrindra mantsy ny tanimbary manana fidiran-drano sy ny fivoahan-drano mahaleo tena io tena tanimbary tsara mihitsy inona fa tsy ny tanimbarina mihitsy zany resanse zany ka ona tonga de ho atorony se azao de zao ve zany ka imezany se fotsiny ako jonoy aloha ny trondro fa raha pito se tongava ny amiko de ambarako anse amin'ny atsipiriany sady sarotra nefa anovako kisarisary kely fotsiny se amin'ny fanazavany de mora azo kely raikitry io fa manaikitra ribena le trondro io tokoa se lasa ny fitanse io fitana raha io moa mbaka fa trondro mihitsy angamba lo ao io se io moa oay tena votsotra ary le iziky ty tombotsoa antsika manana tanimbary tokoa indrindra raha ampy rano tsara ny tanimbarinao no manao fiompiana trondro miaraka amin'ny volovary izay atao manatsara ny fambolem-bary tokoa ny fiompiana trondro miaraka aminy satria miena ny borera moa ny fotobary mahazo aina tsara rehefa trongotrongisi'ny trondro ny vokabary andrasana mitombo ny trondro mbola vola fanampiny fotsiny tombotsoa tanteraka ny fiompiana trondro an-tanimbary raha misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara ny tanimbary tsy dia mahatsara ny fiompiana ihany koa ny tany mangatsidrano azonao an-tsaina tsara amin'izany angamba
fa tany mila tara-masoandro ty tanimbary ompiana trondro ity, ary ny tena tsara indrindra dia tsy dia lavitry ny tanàna loatra. Azonao ompiana tanimbary avokoa na ny karpa, na ny tilapia, na trondro gasy, fa ny isan'izana trondro isaky ny ara no samy hafa miankina amin'ny karazan-trondro izay tiana ompiana. Raha karpa zao no tiana ompiana dia 5 isa ka hatramin'ny 10 no isan'ny zana-trondro alefa ao amin'ny tanimbary isaky ny ara. Raha trondro gasy kosa dia 20 ka hatramin'ny 40 eo ny isan'ny zana-trondro isaky ny ara. Ary raha tilapia dia mitovy amin'ilay trondro gasy ihany, 20 ka hatramin'ny 40 no isan'ny zana-trondro alefa ao tanimbary isaky ny ara. Tsy tsara mantsy raha betsaka loatra ny trondro tanimbary, fa lasa mifanety loatra ka sady tsy aroroka ireo trondro ireo no ratsy ny vokatra ho azo. Andramo miompy trondro tanimbary fa mahasoanao tokoa izany. Dia izay koa ny mamarana ny fotoanantsika androany, zoanitra no nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Lehilahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika izay samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma finaritra ireo. Eny ambany vohitra eny. Eny ambany vohitra eny fony voamaneno koa sy ahenona ny toloko ny voary dia miteny. Inzay manako anoany ny feomborona mikalo to tsy manam-pahavalo ka tsy manam-piafarany. Inzany reny manako any varavarana mivo, ny mazoto dia mifo eny piasa tany zany. Setroka mpololotra miakatra eny an-tafitrano, ireny koa dia mba tazano lehilahy mitanjozotra. Lohataona manko izao fakanesana eny an-tsaha ho fanaovan-draharaha vadi-bainga no atao. Afaliana tsy aombiazana ny an'ireo tambany vohitra ka nilaina dia votohitra fanasoany tanindrazana. Mpanoratra André Rakotondranaivo. WR manolotra ho anao feo ny fonantena. Miarahabanao anakin-Janahary mijanja radio indray ty tenako gn'androany ny namanao hiaja no miaraka aminao eto amin'ny efitrano fivolagna vasa tririkiha zaho mivola hoe anakin-Janahary. Elahy le tena anany vatany ria ndraraha ty andrasoa le anakin-Janahary avao ty anaranao. Ary io mahavy lohatenitsika bevata iny manao hoe famarikitsy ho avy an-trano satria tsika henany zao fa holy amin'ny babatsika an-danitsy any. Laha ohatsika fagnirianao ty andeha mory la avy anitsika. Fa ty lohatenitsika androany dia miendrika fanontania ndraiky manao hoe ino ro tokony hatao, ino ro tokony hatao. Pilato nametraka fanontania io. Ndao moa vakitsika Marka 10:5-10 andro vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Pilato na Marka nanao tamin'izay hoe ka inona ary ny hataoko amin'ilay taona hoe mpanjakany Jiosy hivavaky tseky moa tsika aloha mialoha ny hanohizatsika koa reakitsika etoa. Jesosy io misotra n'izao fotoa nomenao anahinany zao. Apio zahay hahazo soa ty hevitsy safanao.
azahoanay mandramby lesona vaovao ndraiky hanarahanay ianao. Misaotsy Jesosy eo. Amen. Karolahy, andao moa hohententsika tseky ty tantarany Pilato. Pilato moa nivola amin'ny marika 750 amby iny ao. Pilato io ty tena agnarany Pontio Pilato, ary gn'asany de gouvernoura romana. Gouvernoura zao tsy ino lafa solotegnany romana mifehy ny faritsy Palestine. Zay zany gouvernoura io. Ny faritsy Palestine misy ny jiosy regny. Sarotsy plasin'ny Pilato io. Asa mpanjakana ambony gouvernoura zao, fe tena sarotsy satria ty fokondry Pilato romany zany. Kanefa mifehy jiosy olo hafa karazana aminy. Ary asan'io fa nataony liany 26 AD, zany hoe tamin'ny taona 490 jusqu'amin'ny 36 AD na amin'ny taona 430. Io nandritra ny fotoa io zany ny tanjahany maha gouvernoura ny Palestine io azy. Ary haitsika soa ty tantara fa tamin'ny taona 430 na 30 AD de tsy maintsy ny tsaran'i Jesosy Pilato. Laha ohatsy ka vakitsika baka amin'ny 1 le hitatsika soa fa sahira, le tena hoe sahira vatany Pilato nanao fitsara Jesosy io. Jiosy reto lahy mieritseritsy ny hamono hahafaty an Jesosy ankazo fijalia. Kanefa laha magnadikadina an Jesosy avao koa Pilato, tsy misy hadisoa ndra kelikely. Tserika amizao any Pilato, tsy hainy ty fanapaha-kevitsy tokony horambesina. Hanao raha mahafalifaly an jiosy reto ve de ho vonoa Jesosy, sa hagnameloka an Jesosy. Kanefa hita Jesosy fa marina, tsy misy hadisoa ndra kelikely. Lafa tohizatsika avao tantara iny, le hitatsika fa tsy raha natahotra Ndragnahary zao Pilato. Sezany igny ro ty raha nanahirana azy. Voninahitsy igny ty raha nanahirana azy. Lafa i amizay nieritseritsy, amy fiarovany plasy ny voninahitsy ny reo, nandindiniky amizay, andao ty asany halako Barabasy. Barabasy o jiolahy, mpamonon-daty, mpandrava hagnanan'olo, io ro nalainy. Ampitinginiko ty asany vahoaka jiosy reo, ty halandrozy na Barabasy na Jesosy. La nandesy amy vahoaka teo amizay rozy roe. Tingino ty asany ze tianareo. Nagnatena moa Pilato tamin'io fa hitingany i Jesosy ny olo. Io zany ty moyen mba nieritseretiny Pilato hagnavotany Jesosy. Kanefa afaky miaro soa ty voninahitsiny, afaky miaro soa plasiny igny, fe nidiso fagnatenay. Lafa naboky teo Barabasy, la naleony olo Barabasy ty nabotsitro ho aindrozy. De no fantsihiny Pilato tankazo fijalia vatany Jesosy. Haitsika toy ny tantara. Justa hiarovany ty plasiny avao. Hiarovany ty lazany, ty voninahiny avao. Kanefa fanenegna bevata, ro tsy maintsy nandesiny Pilato, nandritry ny fiaignany sisa. Ry namako, ka manao manahaky Pilato tsika. Lafa misy raha sarotsy handrambesa fagnapaha-kevitsy, le aleo tegna mangataky amy Ndragnahary. Ahatategna ty fagnapaha-kevitsy soa tokony horambesy. Soa mba tsy hisinegny manahaky ny raha nataony Pilato teo. Manaonao raha fahatany avao. Ry namako, lafa iha mametraky hanagna, ny laza, ny voninahitsy, ny longonao reo, agnabo mandilatry Ndragnahary, le ty arove, mety ho very raha hiabiaby zay. Aia moa Pilato hinanitio? Le maty avao. Nanakory laza mamboninahiny iny? Le tsy resasy. Tsika koa zao ro manaitaitsy raha zao. Hinanitio moa lahy. La mandiniky ria. Manam-paniria. Da handeha holy an-tragno miaraka amy babanao. Miaraka amy Ndragnahary handeha an-danitsy any. La tsy maintsy mamaly fagnontania napetraky Pilato iny avao koa ia. Ino ty raha tokony hataonao? Ty raha tokony hataonao? Tiava lahy Ndragnahary. Tiava Ndragnahary. Atao vianabo ny fitiavanao raha iabiaby ty fitiavanao Ndragnahary.
Ary lafa iha manapa-kevitsy, ankino aminy ty fanapaha-kevitsy ao, ankino aminy ty fiainanao, andeso aminy ty probleminao. Meteza hanolotsy ny fiainanao manontolo aminy, meteza hatao batisa ho tonga olom-baovao ao aminy. Ka matahotsy olo zao, ka matahotsy asa hotrobo zao, ka matahotsy hotrobo voninahitsy zao. Fandragnahary babanao, i ro mpamonjy anao, i mahalala ty raha hanandesany anao, de fiaigna soa, paradisa soa hanandesany anao koly aminy any. Jesosy hitahy anao any, soa hahay hitingy any Jesosy avao jusqu'amparany. Soa hahay hitingy Andragnahary avao jusqu'amparany. Amen. Kiaraky vavaky tsika. Jesosy io, misaotra anao ndray zahay mbo afaky nianatsy an'izay teninao teto zay. Laha manao safidy zahay Jesosy, ndra amin'ny fiainanay andavanandro, indrindra amin'ny fiainana ara-panahinay, ampio zahay hahay hitingy anao jusqu'amparany, hahay hitianao agnabo mandilatsy ny raha iaby, tononoko vavaky zany. Amin'ny anaran'i Jesosy raika avao, misaotra raha io. Amen. Antoko-pihira ny obo farany. Ho anao izay mikarotsy-fatso, efa laon'izao fiainana izao, milokivy sy hoketraka tokoa, tsy mahity izay izoranatry izao. Anao izay mikatsaka ny soa, tena azo antoka fa tsy olo, sasany andry ny masoandronao ety, tsy mahita iantefanatran'izao. Andramore Jesosy, izy amonjy anao toko, Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ho anao izay miaritra tokoa, erisitran'izao fiainana izao, efa trotraka sy kivy ao ampo, tsy mahita izay mba mikirana. Anao mitady piano tena soa, azo antoka sy marina tokoa, sasany andry izay amonjy anao ety, miandrandra ny ely ambony ery. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokoa, anomeana fiainana zay maharitra majakiza. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anomeana fiainana zay maharitra
harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Mirary indrindra izahay raha mirary mba hanovozanao soa ny fanarahanao ny AWR. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ny fananana fahasalamana, koa dia andao isika hivavaka amin'ilay ray any an-danitra izay mpanasitrana sy nahary antsika mba hanasitrana ireo marary. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mivavaka manokana ny tananao ampitsahatra ny fanantenanareo izay tratry ny aretin'andoha. Maro ireo antony mety mahatonga izany aretin'andoha izany. Ao anatin'ny oloana io Jesosy no nametrahanao ny atodohanay izay mifeny fiasan'ny taova rehetra eo amin'ny vatanay. Koa miangavy fanasitranana avy aminao ho an'ireo rehetra marary andoha. Kasio ny loharanon'izany aretina izany ka ahatsapy izy ireo fa namangy azy ireo tamin'ny fomba manokana ianao androany. Amen. Dia mirary soso fahasalamana tompoko. Mbola miaso eo foana very Donia. Mba matory amin'izay e. Oaka izay fa efa ho amin'ny 10 ralina ny izao e. Ka sitrany ahy vity tiry Zarasoa. Impiry azo komando ohatran'izao ary. Mba mila vola ividianan-javatra ne. Fa ianao ve tsy te azo an'le fiara e? Ny fiara ve moa tsy tiana ho azo e? Ny vola koa fitady ry Donia fa miaina koa mba tsy tsiana. Raha marary amin'izao miaro torolava izao ane ianao ka veloma lava ny fiara. Olany vola amin'ny aretiny eo indray dia miteny aho. Tsisy marary izany eo ry Zarasoa. Satria nahoana? Mbola tanora ny mivadinao e. Dia ny tanora dia manararoatra miaro toro mitady vola mba hiadanana ratr'izay antitra ka. Engane ka ho tody amin'ny fahanterany ity Donia sy ny fereta torolavany. Mariny. Andray. Marina zaniko. Ianao ary ty efa antikely mihitsy. Fa maninona koa ty Zarasoa no miteny an'izany e? Ka marina zaniko. Ka tsy ho tratrantitra ve ny tanjony? Zany tokoa no iriny. Ka ahoana? Fa raha ataoko hoe tratrantitra ty ianao nefa farofo lava, inona ny dikany? Ka tsy hitady aingana andra fahafatesana indray hoe laoko maty toy izay marary lava ohatr'izao. Mba amboamboary ihany ny fomba fiainana ry Donia fa zava-dehibe aneny torimaso e. Marina ane zany. Ka hazavao tsara amiko aloha le mahazava-dehibe azy dia ho hita eo izay atao hoe mandalo aneny an-tany rany. Amin'izao mba manararoatra ry Zarasoa. Tantara nosoratan'i Zoanitra, nandrenesana ny mpanoratra Sirila. Matetika tokoa ny olona raha mbola tanora dia mazoto miaro tory amin'ny zavatra maro samihafa. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ve ny torimaso. Vahiantsika hiresadresaka mahakasika izay eto indrindra Dokotera Iva Ravelson. Raha tsy haivina dia izy no filompanorina ilay ONG Zixoab tetikasa ikendry any Madagasikara ho zone bleu na faritra manga, izany hoe ahatonga ny malagasy maro anisa ho ela velona sady salama raha misafidy an'izany isika malagasy.
miarabanao dokotera tonga soa eto amin'ny studioan'ny AWR. Manana resaka mbaram-piaino mahakasika ny torimaso fenao. Ya, miarabanao. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny atao hoe hery fiarovana, le système immunitaire, dia nisan'ny tany saiko tao fa zava-dehibe ny torimaso. Ka io torimaso io zany no resantsika kely indray zany androany. Ya, inona re dokotera ny tena mahazava-dehibe ny torimaso eo amin'ny resaka fahasalamana? Ya, be dehibe ny olona mieritreritra fa fotoana very, temps perdu ny torimaso. Ary maro mihitsy ny olona izay manafoy ny torimasony, ary misy manampahaizana be dehibe zay mpandinika ny aretina mahita fa ny dette de sommeil, ny trosan'ny torimaso ny tena mamparary ny olona am'izao andro moderne zao, ankoatran'ny sakafo, ankoatran'izao ny trosana torimaso. Androany tsika iresaka an'izay torimaso zay, de amin'ny fomba fijery amin'ny fahasalamana, ary misy voambolana anankiray zay fampiasan-drareo any Azia any manao hoe le sommeil est d'or. Ny torimaso dia volamena, ka zava-dehibe mihitsy. Tadidio anefa raha ohatra ataontsika hoe ao anatin'ny 420 ora matory adiny 8 ianao, ny ampahatelo ny fiainanao ne zany matory. Ary zava-dehibe io, satria zao io torimaso io no endrika anankiray, ny fitaovana omen'Andriamanitra anankiray antsika olombelona mba atonga ny hery fiarovantsika hiakatra. Ka raha ohatra tsy ampy le torimaso dia arefo isika, satria latsaka ilay hery fiarovana, de vetivety zao karazana aretina rehetrarehetra zao de miditra ary mahavoa ny olona anankiray. De izay torimaso zay satria nao manontany ina ny zava-dehibe amin'ny torimaso, ary resahako eto mikasika ny durée, ny faharetan'ny torimaso zany. Raha ny zazakely zao dia adiny 4 ka hatramin'ny adiny 9 ny zazakely voateraka ny matory. 9 ora ao anatin'ny 420 ora matory fotsiny ny ataony. De nao ve miteny amin'ny zazakely very fotoana be ianao fa matory fotsiny? Tsy mety zany, fa zay aloha ny physiologie napetrak'Andriamanitra mba hampitombo an'io zaza io, de mila torimaso izy. Ny zaza ao anelanelan'ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona dia adiny 12 no any reo zaza reo matory. Anisan'izany ny sesta, ny adolescent dia miena lasa adiny 7, ny adulte adiny 8, adiny 7, ny rehefa antitrantitra lasa adiny 5, farany tsy mahita tory. Reny rehetrarehetra reny zany dia endrika anankiray mahatonga ny aretina. Ndray mandeha misy manam-pahaizana nanao fanadiadiana ary nanao recherche mikasika an'ity tenentsika malagasy ty hoe miena tahaka ny fenantitra. Maninona reo antitra reo miena ny feny, miamaizy, miareraka izy, ny ankamaroany io de avy amin'ny torimaso tsy ampy. Ka tena zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika mihitsy ity torimaso ity, ary de zay ngamba ny azoko resahana amin'izay fanontaniana napetraka ao zay hoe ilaina ny torimaso eo amin'ny fahasalamana. Satria ny ara-ny ainy teo sika fa zava-dehibe amin'ny fahasalamana tokoa ny torimaso. Fa inona loatra re zany dokotera no asan'ny torimaso eo amin'ny vatan'ny olona? Ya, ny asan'ny torimaso eo amin'ny vatan'ny olona, somary anaovantsika fanadiadiana kely zany io resaka torimaso io. Voalohany aloha, ireo zavatra zay mampiena ny hery fiarovantsika dia fantatra daholo izy ireo, ary anisan'izany ny torimaso. Zao zany le izy raha vao manomboka miletika amin'ny masoandro
dia izay aizina izay a miditra ao anatin'ny masontsika zay aizina zay a dia misy glande anankiray hoe glande pinéale ao anatin'ny lohantsika ao anatin'ny atidohantsika ao de io glande io a mamokatra hormone tsiranoka anankiray de io tsiranoka io a io le atao hoe hormone de sommeil le atao hoe mélatonine de io mélatonine io no mahatonga atsika te atory contraire an'izay rehefa mifoha maraina rehefa miposaka amin'ny masoandro dia lasa mamokatra adrénaline indray tsika de io indray ny hormone d'éveil ozytsika zany hoe mahatonga atsika ifo ary metsiketsika manao zavatra miasa sisisa fa raha vao tonga le hormone du sommeil le atao hoe mélatonine dia matory isika ka izao io mélatonine io de tena zava-dehibe mihitsy ny famokarana in'io amin'ny vatatsika raha vao misy n'le mélatonine dia miatsara ny immunité-tsika rehefa vokatra le mélatonine dia lasa normaliser ny tension zany hitanareo le ny olona misy tension reny rehefa amin'ny atoandrony ny olona voan'ny tension tena miakatra be ny tensiony fa rehefa matory izy midy ny tension io zany hoe anisan'ny fitsaboana tension tsara indrindra ny torimaso mbola maromaro moa ny resantsika izy io any aoriana any a fa resahako fotsiny ary ho an'ny olona misy cancer anisan'ny mampiena ny afainganam-pandehan'ny firongatry ny cancer amin'ny olona anankiray ny torimaso raha ohatra zany misy olona anankiray voan'ny cancer ka tiatsika ny tsy ampirongatra n'le cancer amin'ny vatan'ny olona ankoatra ny sakafo sy ny sisa zany a sy ny fomba fiainana hafa zany a de ny torimaso anisan'ny tsara indrindra tena tsara indrindra ary misy manampahaizana ny Canada any a manampahaizana manokana manana klinika mihitsy izy a ary io klinika an'io a fomba hitsabon'ny cancer de zavatra telo ihany sakafo matory ary ny jeune zany hoe misy fotoana zany hoe zany fadikana misy fotoana ny sakafoanana misy fotoana sy fadiana hanina ry zay fotsiny ny ataon'io ankoatra ny fimehezana ny pensée positive sy ny sisa reo zany a fitsaboana ngezabe ny torimaso mba azon'ny dokotera lazaina ve ny tombontsoan'ny vatan'ny olombelona raha matory araka ny tena tokony ho izy ny olona iray ireto aloha zany ny tombontsoa anisany efa voapirofo ara-tsiansa ny amin'ny mahazava-dehibe ny torimaso zany hoe rehefa matory isika dia manavao ny herintsika de zay mahatonga ny olona anankiray rehefa ampy torimaso de maraina izy de tena mavitrika tsara satria nanavao ny heriny izy nandritra ny alina ka ny olona tsy matory de io le fomba fiteny hoe makafoka ozony tanora makafoka satria naninona tsy nanavao ny heriny izy tsy nanao recharge an'le carburant ny izy ny zavatra anankiray faharoa de io torimaso io no fanafody tsara indrindra amin'ny olona manana aretim-po voapirofo ara-tsiansa zany io ny atao hoe régulation cardiaque raha ohatra manana aretim-po ny olona anankiray rehefa matory izy dia calme lasa misinda lay aretim-po ary ity misy zavatra anankiray ngeza be régénération cellulaire moa zany filazanay azy amin'ny teny baiko aminay dokotera rehefa matory ny olona dia mamokatra sela vaovao ka ny olona tsy matory zany dia antitra mandehandeha satria sela antitra ny eny aminazy eny fa rehefa matory ianao a dia sela vaovao no miforona ao anatinao ao zavatra voapirofo ara-tsiansa zany misy an'lay atao hormone de croissance rehefa matory amin'ny fotoana atoriana no amokarana ny hormone de croissance zany hoe zava-dehibe zany a ity torimaso ity ary ity zavatra anankiray
zay tena nisy ny exploit sur la santé zany hoe tena nipoka mihitsy ty resaka itya tamin'ny resaka fahasalamana eran'izao tontolo zao satria misy ny le atao hoe élimination des déchets au niveau des neurones zany hoe ireo retsim-pandretsika ireo neurone ireo zany a dia matetika voageja mandritra ny tontolo andro zany hoe ireo déchet reo loto vokariny selatsika zay mampalemy an'ireo retsim-pandre ireo a fa rehefa matory amin'ny alina dia io fotoana atoriana amin'ny alina io no karazana fanadiovana n'ilay sela zay mahatonga ny hoe ny olona izay matory no manana fitadidiana tsara fa ny olona tsy matory lasa tsy mifantoka tany États-Unis tany misy olona anankiray nanao expérience hoe zaho izy tsy atory mandritra ny zay tratrako ary tena natao lay tsy fatoriana na vita 1 andro 1 alina tsy natory izy fa rehefa tsy natory 1 andro sy 1 alina izy 2+4 tsy tadidiny intsony hoe firiny 2+4 zany hoe very ny fifantohana rehefa tsy matory isika ary miasimba ny fahasalamana ary ho an'ny mpianatra eto za dia me sosikevitra ho an'ny mpianatra tsy miaro tory ny zava-dehibe rehefa te ahay fa ny matory aza rehefa amin'ny alina matory amin'ny atoandro mianara mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay fa raha misy mila fanazavana fanampiny na manana fanontaniana manitikitika dia azony dokotera omena ve ny laharana afaka iantsona ny dokotera laharana zay azahoananay a 034 39 415 28 034 39 415 28 na le laharana RTL 033 12 261 77 misaotra tompoko mankasitraka indrindra tompoko antenaina fa nandraisanao soa ny fianonan'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako zava-dehibe ahasalama sy ahela velona tokoa ny torimaso raha ny fanazavan'ny dokotera teo koa aza tao kinanga re raiso an-tanana ny fahasalamanao hoy dokotera ankasitrana indrindra dokotera Iva Ravelson ny zaran'ny mahasoa ny malagasy tsy ankanavaka Andriamanitra ne ampitombo hatrany ny fahalalany isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny AWR zoanitra sy rilano ny farimbona natotosan'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:29 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray manao hoe andidi ny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao ho tanteraka amintsika rehetra n'izany tenin'Andriamanitra izany Radio Femon'ny Fanantenana Faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio Feon'ny Fanantenana faly miarabanao mpiaino ny feon'ny fanantenana indray amin'ity anio ity momba sitahanao hatranany ny tompo ary hanomeanao ny fiadanany hiditra amin'ny fizarana manaraka indray isika ao anatin'izao fiarahantsika mianatra ny soratra masina izao ka manasanao mbola hiaraka aminay hatramin'ny farany araka nefa hitantsika teo aloha ny lohahevitra izay ifantohantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy dia ny hoe mandresy i Jesosy resy i Satana mandresy i Jesosy
resy satana ary mbola verina ihany ny toko sy andininy fototra zay ifantohany fianarantsika dia zay hita ao amin'ny apokalipsy toko 20 ny andininy 7 apokalipsy toko 20 ny andininy 7 zay mivaky toy izao dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Misy lohateny kely manokana ho jerentsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny vahoaka an'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany. Iresaka mahakasika ny vahoaka an'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany isika. Saingy mialoha izany dia manasanao aloha aho hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotranao betsaka izahay noho ny famindramponao, misaotra ihany koa noho ny tombonano izay nomenao anay, mbola ahafahanay miantso ny anaranao sy mandinika ny teninao. Mangataka ny taratara ny fanainao masina izahay, azahoana ny lesona tianao ampitaina aminay amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fianarana mahaliana indray no ataontsika androany. Raha mikasika ny zavatra efa niseho tamin'ny lasa no nianarantsika teo aloha dia handinika izay iseho amin'ny ho avy indray isika amin'ny ity anio ity. Araka ny efa nianarantsika teo aloha, miady amin'i Kristy ny devoly hatramin'ny nikominy tany an-danitra ary ny tanjo ny satana tamin'izany fotoana izany sy ny tanjony amin'izao fotoana izao dia ny azahoany manjaka sy mifehy izao tontolo rehetra izao. Koa na dia tsy naomby aza satana fa resin'i Jesosy dia tsy mety manaiky resy izy fa mbola manohy miady foana. Izany no mahatonga azy mifantoka eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra manokana, indrindra fa amin'ny andro farany eo amin'ny tantarany tany dia mifantoka manokana izy amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra mahatoky. Toy izao no voalaza eo amin'ilay andininy fototra zay ifantohantsika, apokalipsy 20:17 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Araka izany dia tezitra tamin'ilay vehivavy na ny fiangonan'Andriamanitra i satana ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Iza ireo zanaka sisa ireo? Tsy iza ireo fa ireo zanak'Andriamanitra izay mitoetra ho mahatoky amin'i Kristy, mankatoa ny fahamarinany ary mahatoky amin'ny iraka nampanaovana azy. Dia inona indray ny toetra mampiavaka ny zanaka sisa? Tsy inona izany fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, izay ny voalohany, ary ny faharoa dia ny fitanana, ny fiazonana ny filazanan'i Jesosy. Ka ireo olona izay mahafeno ireo toetra roa ireo dia hiara ny fahatezerany devoly mafy, indrindra amin'ny andro farany. Tezitra mafy amin'ireo olona reo satana ary hanao izay rehetra azony atao izy mba hanimbana azy ireo. Raha mijeritsika ny apokalipsy 7:10 dia mahita izay ataony devoly amin'ireo zanaka sisa ireo. Ohatra amin'izany izay voalaza eo amin'ny andininy 5:12, apokalipsy 7:10 ny andininy 5:12 manao hoe ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloany sarin'ny bibidia. Tena hampamono ny zanaka sisa, hampamono ny vahoaka an'Andriamanitra sisa mahatoky i satana. Manaraka izany izay voalaza ao amin'ny andininy 7:12 manao hoe tsy isy ahazo ividy na hivarotra, tsy isy ahazo ividy na hivarotra, tsy ahazo ividy na hivarotra ireo vahoaka an'Andriamanitra mahatoky ireo, ary isy lalàna hatsangana mba tsy azahoan'izy ireo mividy
na mivarotra ary mety ho ampidirina amponja mihitsy ny azy izy ireo ary arak'ilay andininy teo aloha dia mety ho vonoana mihitsy ny izy ireo rehefa tsy manaraka ilay lalàna izay najangana ka rehefa tsy afaka ny nandresy any Kristy Satana dia hanao izay handringanana ireo izay iantefany fitiavan'i Kristy izy dia ny vahoaka an'Andriamanitra na ny zanaka sisa izay mpankatoa ny didin'Andriamanitra. Misy mihevitra fa ireo ady izay miseho ankehitriny ireo dia mety efa izany ilay ady tsy mifantoka amin'ireo ady lahy misy tahaka ny any amin'ny faritra Atsinanana Moyen-Orient ny ady farany eto an-tany fa mifantoka kosa amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, ireo vahoaka an'Andriamanitra mahatoky maneran-tany. Fisehoan'ny hery anankiroa izay mifanandrina izany dia Kristy sy Satana. Averiko eto indray fa tsy misy na iza afa miala misafidy ka sady tsy momba ny atsy no tsy momba ny aroa. Izao ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'ny ady farany io. Mijoro mahatoky amin'iza ianao? Iza no ankatoavinao? Miantso ho asianao ny lanitra amin'ity anio ity. Voalohany, mba ho babo ny fitiavan'i Kristy ianao. Faharoa, mba ho voavonjina ny fahasoavana ianao. Fahatelo, mba hanolo-tena hanatanteraka ny sitrapony ianao. Faefatra, mba hazo hery avy amin'ny fanahin'ny masina ianao. Ary fahadimy, mba hankatoa tsara ny didiny ianao. Ary aoka ho vonina hiatrika ny mety ho vokany alteraky ny fankatoavana ny fahamarinana, fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Aoka ho vonina ihany koa anefa ianao ny andresy any Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Koa na iroso ao anatin'ny fotoan-tsarotra lehibe aza izao tontolo izao dia izao azo antoka noho ny amin'ny Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy fa handresy ianao. Ary izany no hiantsoko anao androany, izany no anasako anao androany andeha mba hiandany amin'i Jesosy, hiandany mba ho isany zanaka sisa izay mankatoa ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy fa handresy ianao. Miankina amin'ny safidy ataonao anefa ny fandresena. Koa mino aho fa hisafidy ny safidy tsara ianao. Hisafidy an'i Jesosy ianao. Hisafidy ho isan'ny zanaka sisa ianao hankatoa ny didin'Andriamanitra sy hitana ny filazana an'i Jesosy. Hivavaka isika. Raha ny malala izay ny an-danitra dia rena sy ankalazaina ary omem-boninahitra ianao. Misaotra anao izahay noho ny teninao izay manome toky anay mahakasika ny fotoan-tsarotra ho avy. Vonina ny hitahy ianao, vonina ny hiaro ny zanaka ho sisa ianao. Koa ampio izahay izay miaina izao fandarana izao mba ho isan'ireo zanaka ho sisa ka ho mahatoky amin'ny fitandremana ny didinao sy ny fiazonana ny filazanan'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rijamoro no niaraka taminao teto ary manome fotoananao indray amin'ny fizarana manaraka izay hamaranantsika izao fianarana izao. Hitahinao an'i Andriamanitra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.